ho ampitombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio zoma 12 volana May 2024 andro fahadimy amin'ny herinandro ny fanahy masina. Andiniana ny lohahevitra hoe miasa ny fanahy masina mamokatra toetra miavaka ao amin'ny mino. Araka ny Galatiana 5:2-20 ka hatramin'ny 5:20. Ny tompona anjara dia ny sampanasa fitoriana ny filazantsara, ny sampana fifoazana, ny fikambanan'ny mpitoroteny, ny katekista ary ny vita fiofanana. Ny tondra ny fampianarana amintsika dia ny mpitandrina Raharonoro ny asina avy ao amin'ny Aumônerie FJKM Hôpital Fenoarivo SPA 11. Miara-banao amin'ny anaran'ny Tompo izahay ary mirary ny herin'ny fahirezana ho aminao sy ny ankonanao. Ho tahin'ny Tompo ianao pasteur. Hitsangana isika hiara-ideran'Andriamanitra amin'ny famakiana ny Efesianina 1:7 ka hatramin'ny 9. Ary tsy hipetraka itsika raha tsy vita ny vavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy, isaorana ny Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika, izay nitahintsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Araka ny fidianana antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanondrenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika, mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny lalan'i Jesosy Kristy. Araka izay ankasitrahany fony na amin'ny fitiavana rehefa niterahany raha teo azy isika. Ho fiterahana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanao soavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Amen. Iaraka hivavaka isika. Maminay ny miaraka ato an-tranonao ry Andriamanitra be fahasoavana amin'izao zoma 5 amin'ny herinandro ny fanahy masina izao. Koa dia misaotra mankasitraka satria no taminao tamin'ny fanahy masina dia afaka miombona amin'izao fanompoana izao. Ry fanahy masina mpanadio tsy mendrika izahay, koa mangataka ny fanadiovana avy aminao. Sasao madio afa-keloka ary diovo afa-pahotana. Manjaka feno amin'izao fotoana izao izay atao eto anio, hiasa ny fanahy masina ka hamokatra toetra miavaka izahay tsirairay avy, satria mino anao dia matoky anao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo tafomina indray amin'ity zoma fotoana iomanana amin'ny Pentekosta ity, zoma atao anatin'ny herinandro ny fanahy masina. Miaraba indrindra antsika ankizy sy tanora hivavaka isika. Indreto manatona anao izay ankizy sy tanora Andriamanitra, manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary maniry ny hitenenanao aminay indray araka ny fombanao. Koa ny hery ny fanahinao masina miasa ao amin'ny fiangonana dia atao fitakatra tsara izay tianao ambara ary omeo izay fahavononana izahay hiaina ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio ny lohahevitra araka ny fanoran'ny mpitarika teo dia manao hoe miasa ny fanahy masina mamokatra toetra miavaka ao amin'ny mino. Miasa ny fanahy masina mamokatra toetra miavaka ao amin'ny ankizy sy ny tanora. Misy ankizy vavikely anankiray izay ao an-trano izy dia tenenin ray aman-dreniny hoe mamikely, izany ho le fiteny amin'izao. Any ampianarana izy dia mbola teneniny ray kilasy ny mpampianatra, ndriky mamikely, efa tsy mamikely ny anarana, fa ny toetrany mihitsy ny mahafinaritra ny mpiara-monina aminy. Inona ary izany toetran'izany, manahoana izy? Rehefa ao an-trano izy ka antsony dada na antsony neny dia mamaly avy hatrany, tsy mba tahaka ny ankizy sasany sy ny ndray tapo aminy zokina zandry. Rehefa ilazana izy hoe andao isakafo
dia izy miazakazaka voalohany ka tonga eo amin'ny latabatra, tsy mba mampiandriandry izy. Rehefa any ampianarana indray izy antsona hoe mankanesa ty ankizy anankiray, dia izy foana ny tonga eo. Ary izy tsy mba mifanosika amin'ny ankizy rehefa iraviany ao am-bavahady, fa tena mandamina tsara ny lalana izy dia avelany izay maika andeha. Izany nanamarian'ny manodidina azy hoe tena zaza mahafinaritra loatra izy ary mamikely. Isika koa dia mety ho toy izany, raha tena mifanerasera amin'Andriamanitra tsy tapaka amin'ny alalan'ny vavaka sy ny soratra masina, ary ao anatin'izany vavaka soratra masina izany no hanivozantsika ny hery avy amin'ny fanahy masina. Io fanahy masina io raha ny Galatiana 5:2-20 sy 7:20 dia manome antsika toetra mamikely. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany, Galatiana 5:2-20 sy 7:20. Manao hoe fa ny vokatry fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Inavy ireo toetra vokarin'ny fanahy masina? Fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Dia mandinika ianao hoe namokatra toetra firy tao anao hatramin'ity anio ity ny fanahy masina. Avereny vakina tsara ireo vokatry ny fanahy ireo, dia dinio ny tenanao ankizy ianao na tanora, izy amin'ireo nefa ao anatinao, ary iza ny mbola tsy anananao. Anio fotoana izao angatao ny fanahy masina mba ho vokatra tsara ao aminao, toetra mamikely ahatonganao afinaritra ny ray aman-dreny ary ahitondra fifaliana ho an'ny mpiara-monina aminao. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra fa mampahafantatra anay ny teninao, fa mamokatra toetra tsara ao anatinay ny fanahy masina. Dia amboleo aty anatinay ary ny vokatry ny fanahy, ny amin'izay efa anananay toetra mahafinaritra, mahafaly anao Andriamanitra sy ny ray aman-dreny, ny ankonanay, ny mpiara-monina aminay, dia ampitomboy ataovy mahavokatra bebe kokoa noho ny asan'ny fanahinao, izay mbola tsy taratra hita ao amin'ny fiainanay kosa. Tompo, amin'ireo toetra vokarin'ny fanahy masina dia omeo anay izany. Fantatray fa tia anay ankizy tanora ianao, dia ataovy tena vavolombelon'ny asan'ny fanahinao masina izahay amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, ary ampio koa amin'ny fiainanay andavanandro, manomboka any an-trano, eny an-dalana, ary eny amin'ny sekoly sy ny toerana rehetra aniranao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Vavaka isika ry havana, ry Andriamanitra tomponay faly indray izahay andre ny teninao. Ny teninao izay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ny teninao aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Koa mangataka fanahinao masina izahay, hiasa amin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao. Ny fanahinao masina koa Tompo, hiasa amin'ny mpamaky ny teny ary ho amin'ireo mpiaino, mba ho mpiaino ho mpankatoa izahay fa tsy mpiaino mpanadino. Ny teninao ane hanome hery sy aina vao anay indray ahatanteraka ny sitrapona. Ho tahina ny teny rehetra izay orenay ka mokatra toetra miavaka amin'ny vahoakanao, amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay mivavakay. Amen. Hiaraka mamaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky mpanjaka, mpanjaka voalohany, toko 7, andininy 220 ka hatramin'ny 720. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny teny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy, reny ny zaza velona, satria nandevolevony fony noho ny amin'ny zanany ka nanao hoe: Tompokilahy tsara antitra ianao, omeo azy ihany ny zaza velona, fa aza tevonoana re, fa ho kosa ny iray, aoka tsy ho ahy, tsy ho anao, fa zarao mihitsy. Tena maly ny mpanjaka ka nanao hoe:
omeo itsy ny zaza velona fa oka tsy hovonoina fa io mihitsy ny reniny ary raha reniny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany dia natahotra amin'ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao am-pony hoentin'ny tsara. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona toko fahaefatra andininy fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Jaona toko fahaefatra andininy fahasivy ka hatramin'ny sivy amby folo. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Galatiana. Galatiana toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Galatiana toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Rehefa hita dia voakina amin'ny anarany Jesosy. Hoy raha vehivavy taminy: Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Nirazantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy, minoa ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohatra izany. Fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofiny mba mifaniriny sy mifilany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy handrany tena foana ka hifampiaiky sy hifampialona. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana malala ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ampivaliana no iarabanantsika menakavy tonga manovo herin'ny-panahy amin'ny alalan'izao fanompam-pivavahana anatin'ny herinandro masina izao. Ampifaliana no hanompoana antsika ihany koa mba hahatonga antsika tena ho tany lonaka hamokatra vokatry ny fanahy dia ilay toetra miavaka ao amin'ny mino araka ny lohahevitra tsika. Revana malala miresaka famokarana isika. Fanahy masina maninona hoe mamokatra.
mamokatra toetra miavaka ao amin'ny mino. Rehefa miresaka vokatra isika dia mety handalo ao an-tsainao ihany valom-pinina indray zao zany vokatra vaovao zany, valom-pentekosta, vokatra pasika, voka-dehibe sy ny isan-karazany, zany mety ao an-tsaintsika. Dia ho fantaritsika, jerentsika anio zany hoe vokatry ny fanahy izany. Miasa ny fanahy masina mamokatra toetra miavaka ao amin'ny mino. Voalohany indrindra misy fanontaniana anankiroa ho resahantsika eto. Ny voalohany dia ny hoe firy no isan'ny vokatry ny fanahy. Isa hoe azafady, firy ny isan'ny vokatry ny fanahy? Zao mety mahita fozinareo hoe 5, 3 efa mamakimaky eo fa tokana ihany ny vokatry ny fanahy. Ireo teny rehetrarehetra ireo izay ampiasainy ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, milaza singana zany, tsy milaza maro. Raha tiantsika amin'ny teny frantsay dia hoe singulier. Manaraka fifaliana singulier, fiadanana singulier. Jereo tsara reny voaloboka ireny. Rehefa misy salom-boaloboka izay alaitsika dia misy voniny be dia be amin'ilay salohina anankiray iny. Fa raha ilanao iny voaloboka be dia voaloboka ihany io. Alainao 2, 3 voaloboka foana io. Efa nahita ve nareo hoe hazo voaloboka dia sady mitondra zavoka izy no mitondra voaloboka? Raha tsy hoe mandady amin'ny zavoka anga izy ka dia ozy nareo io fa zavatra tokana ihany. Vokatry ny fanahy, tenintsika hoe vokatry ny tany, vokatry ny masoandro. Hainareo rehefa hoe vokatry ny masoandro dia iny izay hafanana, hazavana, vokatry ny mazava, vokatry ny fahamarinana. Fa mahita koa tsika vokatry ny langa, vokatry ny vavan'ny olona, vokatry ny molony. An'olo hoe efa mba voadinikareo ve na nzaza hely taona mahery kely ary ange mba mamokatra molony, mamokatra inona? Rarakivy. Tena mamokatra izy tatin'ivy io lena daholo io tratrany io. Mandritry ny tontolo andro ianao tsy manao an'izany. Raha olona ara-dalàna tsara isika, zay le hoe vokatra. Zao ry havako malalo, manaitra eto amin'ity Galatiana 5 ity ny fifanoherana hita ao anatin'ny asan'ny nofo sy ny vokatry ny fanahy. Maromaro ny asan'ny nofo, pluriel hoy izy ny teny frantsay, fa tokana kosa ny vokatry ny fanahy. Rehefa jerenareo ilay zavatra tenenina eo dia ny hoe rehefa tansaina ny asan'ny nofo, ny dikateny teny frantsay Louis II dia milaza ny manao hoe les œuvres de la chair sont ... milaza maro zany. Dia jereo io dia tena hoe tsy misy fandrika fa Isao 910 mahery no tany sainy ao. Jereko anio. Ngamba misy olona amintsika mba miaina-pahazarana ihany anatin'ny fahotana, fa zao tsy vitany daholo ireo asan'ny nofo voatanisa rehetrarehetra ireo. Ndefa ho tany saiko fotsiny, za tsy hanazava mihitsy. Fijangajangana, falitoana, fijejojejoana, fampotsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adila, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan'ny ratsy, ary ny toy izany be dia be. Dia zao fotsiny izy ianao, ngamba nyrosiny 3 amin'ireo ihany mba tena mba ohatra mba hitako amin'ny fiainako, Andriamanitra fa zao raha ireo rehetra ireo no hita aminao, tsarotra be miara-miaina aminao, fialonana, fifandirana, ianao zany vao hita dia tonga dia hoe miala ndray, raikitra indray zao. Zay le vokatry ny asan'ny nofo. Raha ireo rehetrarehetra ireo no aminao zany, tena anahirana be. Asan'ny nofo, ny nofo no miezaka
fa ny vokatry ny fanahy kosa dia ho ia taminareo teo hoe tokana. Avy amin'Andriamanitra ny vokatra izay ambarany eto. Io vokatra io dia miteraka vokatra atao nohon'ilay vokatra fihetsika, ilay vokatra toetra. Ilay fanahy masina dia manome an'ilay voatanisa vokatry ny fanahy ireo, dia rehefa ao aminao ireo vokatry ny fanahy ireo dia misy atao amin'izay ianao, ary ilay ataonao no manitona ny maro amin'izay. Tsy ianao no mamezaka hamokatra ilay vokatry ny fanahy, fa vokatra nomen'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatinao. Ny asa ataontsika zao, tsika raha miasa dia vokatry ny inona izay? Vokatry ny fahasalamantsika. Fa raha marary ianao dia na any amin'ny hôpitaly ianao, na any am-pandriana ianao, na ianao mahazo ilay ordonnance manao hoe repos 3 jours, makanisa any amin'ny pharmacie dia teteza azafady tompoko mba misy repos ve tompoko amidy aty aminareo, fa io tsy hananan'ny olona mihitsy io, fa dia hiasa foana anao taony na marary ary izy mitady teo ho salama ihany. Azo avy amin'ny hery natanjaka sy ny fahasalamana ny asa. Izany ry avako malala no mazava-dehibe ny hanavahana ny asan'ny nofo sy ny vokatry ny fanahy. Ny vokatry ny fanahy dia voajanahary avy amin'Andriamanitra, mitsimboka eo amin'ny sampana izay mitohy na mikambana tsara amin'ny tao. Hoy Jesosy, izany voaloboka dia toy izy hoe nareo ny sampany. Fa ny sary raisiko eto indray kosa dia raha mpisaraka amiko ianareo izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Fa ny sary raisiko eto kosa dia izao no manao hoe raiso ny olona anankiray izay te hahazo zavoka. Dia makatohatra ny anankiray, ny olona roa izany dia hioty zavoka, dia apetrany mianika ilay anankiray, mianika ny hazo. Ambony be ilay zavoka reny rehefa tena vokatra, dia ety ambany misy mitazona harona. Dia ahoana ny atao? Rehefa mandatsaka ilay avy any ambony dia tsy maintsy mifindra toerana hatrany ilay ety ambany, aninona? Hitanty ilay zavoka izay alefany. Raha efa mifindra izy dia nefa ilay mpitanty mijanona fotsiny eo, mahazo sa tsy mahazo, totona amin'ny tany ilay zavoka dia vaky mipatitaka tery. Ny anjarantsika dia ny manaraka ny dian'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia mandray, mitanty, mihoty ireo vokatra ireo izay no anjarantsika ry havana malala. Inona no hita ao anatin'ilay vokatry ny fanahy io, ary inona ny loharano miteraka azy? Ndaovaka itsika ny andiny 2:20 dia tonga dia azavaiko ho tsirairay ilay izy, manomboka eo tsika mamaky eo amin'izay ary ilay singatsingany ao anatin'ny vokatry ny fanahy. Aka ohatra anankiray ihany aho azahoantsika azy tsara. Raha ataoko ohatr'izao ity dia inona izany ity zao? Inona ity zao? Totondry. Firy ity? Right. Fa raha atsangako ny akekely mbola totondry ihany io, raha atsangako ny manara-poana mbola totondry ihany io, raha atsangako ny fanoa misy ratsana 5 eo fa totondry ihany io rehefa mivonkona. Ary ny vokatry ny fanahy dia toy izany ihany, fitiavana. Tsika ry havako malala, rehefa miresaka fitiavana, hazavariana amin'ilay fihetseham-po, amin'ilay hery manosika sy manitona eo amin'ny lasiny vavy, eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo amin'ny mpiraitam-po, eo amin'ny mpinamana sy ny mpiaramonina fotsiny ihany, fa tena ny maizy azy an'Andriamanitra mihitsy io fitiavana io. Finiavana avy any anaty lalina ity tokoa, izany nataon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika toy izy hoe fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Toetra n'Andriamanitra fa azo ny afindra amintsika. Tena vitany ny mampiaina izany amintsika. Rehefa nomeny ny zanan'ilay tokana dia isika koa tokony mba hahafoy ny aintsika ho an'ny namantsika
izany ny tenin'i Jesosy Tompo amintsika. Mitambatra ao anatin'io fitiavan'io daholo ny vokatra tany saina manaraka rehetra. Fifaliana, toetra n'Andriamanitra sy ny fanamasina ny fifaliana. Ary dia miseho eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra tokoa io. Io no toe-panahy mampiavaka ny fiainana kristianina. Fifaliana, milaza fianinana, fahafaham-polalina, fifaliana tanteraka amin'ny tranga mahafinaritra, nefa koa misy tranga mety mangirifiry eo amin'ny fiainana. Tadidio fa ny fifaliana dia fanomezam-pahasoavana. I Paoly apôstôly raha miteny amintsika manao hoe ahoana le teny ilay atiana verimberina, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifaly. Manambara ny mahazanak'Andriamanitra zany. Zany tsy amboarinao, tsy hoe tsiky diplomatika na tsoriry komersiala, tsy zany io fa tena hoe avy any anaty vokatra ilay fanamasina mipetraka ao anatiny. Mbola ho tonga antsika rehefa avy eo. Fiadanana, ilay efa nitenen'i Jesosy ihany manao hoe fiadanana no omeko anareo. Rehefa omena ny zavatra anankiray dia mbola mandoha vola ve vao mahazo azy? Rehefa omena dia mbola hoe hofaina ve? Rehefa omena dia atao inona? Raisina. Zay ihany. Tahaka ny nanomezan'ny zanan'ilay tokana dia izay rehetra mandray azy dia omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny faharim-po, ny famoram-panahy, ny fanaovan-tsoa, ny fahamarinana, dinganiko kely ireo fa ilay fahamarinana ny tena mba tiako raisina eto ny hoe fahatokiana re zany re olona mandala ny marina sy mitana ny teny nomeny. Izany ilay fahamarinana ambara eto ry havako malala. Ny fahalemem-panahy dia olona manompo ny hafa, manetry tena toy ny nataon'i Jesosy izay manasa ny tongotry ny mpianany. Ary ny fahononam-po no farany eto raisiko dia izao olona mahafehy tena, olona mahafehy vatana, indrindrandrindra ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto ry havako malala dia ny fifehezan-tena madio. Raha miresaka madio ahy dia amin'ny resaka firaisan'ny lahy sy ny vavy zany. Manaja vady ary anankiray samy madio mihitsy na ny lahy na ny vavy miditra ao anatin'ny fanambadiana. Izany no antikany teny fototra rehefa adika ny amin'ilay atao hoe fahononam-po eto ry havako malala. Ireo no endrika tiana ho taafin'ny kristianina avy amin'ny Kristy. Efa ao aminao ve zany? Mampilendalendanao ve? Mampangetaetanao ve ny anana an'izany? Dia izao ihany ry havako malala. Nateraky ny fonena ny fanamasina ao anatin'ny mino io vokatra io. Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia any amin'ny Petera voalohany 4:4-5 dia milaza izy hoe vokatry ny fipetrahan'ilay fanan'Andriamanitra ao anatinareo. Ny fanamasina dia tsy maniditsidina eny fotsiny. Dia rehefa avy eo rehefa amin'ny fotoana ilana dia makiteny izay dia Tompo raha kofo fananao masina izay azafady miditra ao anaty izy dia mipetraka ao izy mitompotrano. Tempolon'ny fanamasina isika ao mihitsy ny tiany toerana. Ary ahoana ao nanan'izany ny fanamasina izay nomena antsika ka nentina ampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika dia ho feno fitiavana ianao, jery ny manodidina anao ary dia manana ireo toetra vokatry ny fanahy ireo. Tsotra ry havako malala. Raha te hanana fanahy masina ianao, mangata. Ianareo na dia ratsy aza. Tadidinareo zay? Mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo. Tsy maika fa ny rainareo izay any an-danitra tsy hanome zava-tsoa ho an'izay. Hanome ny fanahy masina ho an'izay, mangataka aminy. Mangata dia omena ianareo. Zay ihany dia manana ianao. Ho avy ny Pentekosta, tsy hiverina intsony izy iseho tahaka ny tany lela mitarehina-afo, fa na iza manaiky amin'ny vavany, manaiky an'i Jesosy Tompo ary mino amin'ny fony fa efa nitsangana tamin'ny maty izy dia ho vonjena ianao. Na iza no efa nandray an'i Jesosy Tompo miaraka amin'izay angatao ny fanahy masina hitarika anao dia hoentiny mandeha ianao. Dia ahoana zany ity tenantsika ity? Aniditsidina ve zany satria faitin'ny fanahy isika? Tsia. Indraindray tenofintsika ity ny ambaran'ny Paoly eto dia hozy izy hoe izay rehetra nandray ny fanahy masina dia mba
efa nanombon'ny filany sy ny nofony to amin'ny azo fijaliana dia manembatsemba io nofontsika io tia anao ny sitrapony sy ny daniny kibony izy fa rehefa ao kosa ny fanamasina dia zao ny sary hijerenao ny tenanao tanareo efa namono akoho nareo dia efa tapaka ny tendan'le akoho dia le akoho mbola mandeha tetlavarangana iny mbola mikikika mandra-pialan'ny ainy dia ohatr'izay fotsiny sisa le nofo tena ajain'Andriamanitra ny maha olona anao tsy misy olana iny fa ny fahotana sy ny filan-dratsy rehetra kosa efa tapakatapitry ny eny fa ny fanamasina kosa ao anatinareo dia mandehana araky ny fanahy arak'izany koa. Ry havako malala nambara taminao teo fa tokana ihany ny vokatry ny fanahy loharano ray no nandraisantsika azy dia avy amin'ny fanamasina ny any ataonao raiso ny fanamasina raha tsy manana ianao mangata dia mandehana araky ny fanahy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Manohatra ny fampianarana avy aminao ianao Andriamanitra naniraka ny mpanomponao mba hitondra izany fampianarana izany tamin'ity takarivany zoma herinandro ny fanahy masina ity dia tsy vokatry ny tany no nampianarana anay na ny fomba fambolena vokatra tsara tsy ny fomba fiasa azona vokatry ny atsemboana koa na mivokatry ny ezaky ny tsirairay fa nampianarana anay teto izany hoe vokatry ny fanahy masina izay loharano hanitokana misandrahaka amin'ny fiainanay rehetra ary manome toetra fototra dia ny fitiavana izay mitondra toetra vaovao mampanana anay fifaliana mahatonga anay tena hiaina ao anatin'ny fahamarinana ary mitondra anay amin'ny fifehezan-tena indrindra koa. Angatanay ny fanahy masina satria omenao zany manomana ny fiangonanao ianao hiatrika ny Pentekosta 2024 dia eninao ny vavaka sandratry ny tsirairay amin'ny fangatana ny fanahinao masina ny faniriany andeha amin'ny toetra vaovao hiaina amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Amaly ny vavaky ny tsirairay ane ianao ary tsy toy ny nidiranay teto no ivoahanay eto fa tena olom-baovao tokoa izahay satria nandresy nandray ny teninao ary niasany ny fanahinao masina. Misaotra anao Tompo mbola afaka mahatsiaro ny momba anay sy ny olona manodidina anay izahay ho anareo tratry ny tsy fahasalamana ho anareo zohy manjo ho anareo vesarany olana ho anareo tojo fifaliana ny amin'ireny rehetrareny dia fantatray fa eo ambany masonao avokoa ary vanginao amin'ny fahasoavanao dia omeo ny anjara ny tsirairay avy Tompo anjara fampahirezana anjara fanoloran-tena ny tsirairay na inona miatra eo amin'ny fiainan'ny fifaliana ankasoavana anakaratsiana dia taomy amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hankasitraka anao izahay. Apetraka eo am-pelantananao Tompo ny firenenay io tsy misy miafina aminao ny firenenay ianao no anome fahendrena ireo tompona andraikitra isatsokajiny avy mitady izay ampandroso ny fiarahamonina manomboka any amin'ny faritra kely indrindra ka hatramin'izay midadasika indrindra. Ianao no mahita ny fikelezanay ireo mitady ny ampandrosoana marina izao firenena izao eo ny fiangonanao ao anatin'ny fikaonan-doha ankehitriny ny komity foben'ny FFKM ao ny fiangonana isa tsinoda isa tafoavy ianao Tompo ane anafiery ny tompona andraikitra amin'ny fiangonana koa azahoany mitarika ny fiangonanao araka ny sitraponao eo ambany asa ny fanahinao masina. Ny momba anay tsy raray avy tsisy miafina aminao Tompo dia ankininay aminao indray avozinay ny fanorantenanay jereo ny fahasalamanay azadinoana izay amin'ny asanay andavanandro na ny fitadiavana na ny fianarana
na inona ataonay tompo dia aoka tsy avelanao hiasa irery izahay. Apetraka ao am-pelantananao ny fikasana tsara ao amin'ny tsirairay avy. Ambino izay amin'ireny fikasana tsara ireny mba ho voninay trao ny fahatanteran'izany ary ho fifalianay koa ho fijoroanay ho vavolombelonao. Jisoa, mivavaka izay ho an'izao ray aman-dreny ny rahanao hitondra ny afatrao taminay izao. Ho azy ny ankonany anie ny fahasoavanao hivelomany tsy tapaka sy isan'andro mandrakariva ho amin'ny asa sarotra izay sahaniny eo amin'ny fiahiana sy fitaizana ara-panahy ny mpitsabo sy ireo marary ao amin'ny hôpitaly feno arivo. Ny enti-manana ny amin'izany asa izany na ho an'ny mpitandrina sy ny ankonany manokana, ho an'ny fanompoana toto-saina ao anatin'izany toerana fitaizam-panahy izany, dia ianao no hahatanteraka ny sitraponao amin'ny fomba tsy takatry ny sainay. Jisoa, ety ampamarana dia faly izay mampiombona ny fo sy ny fanahinay amin'ny vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho fiombonana amin'ny fanehoana ny finoana dia hitsangana isika hanonona ny fanekam-pinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra raitsi-to mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virgine, nijalina napahan'ny Ponty Pilato, nombonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsi-to, avy any miheveny tsara velona sy maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manera zao tontolo zao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Toy izao ny rarahan'ny fiangonana. Amin'ny alahady 24 volana May, Pentekosta, dia fanompoam-pivavahana roa izay hiditra amin'ny 9 sy amin'ny 9 sasany. Misy fandraisana ireo katekomena ho mpandray ny fanasan'ny tompo ny faharoa. Firaisan'ny sampana eny amin'ny Espasy Edenia Garden, eny alakamisy feno arivo no tanterahana ny fitsangatsanganan'ny fiangonana amin'ny alatsinain'ny Pentekosta. Ny tapakila ho an'ireo izay andeha fiara iombonana sy ny tapakila fiantsonana parkina dia samy 2,000 ariary. Efa azo raisina any amin'ny tompon'andraikitry ny sampana ary koa ao amin'ny sekretera-pandrarà. Izany dia hatramin'ny rahapitso asabotsy 17 volana May amin'ny 12 ratoandro. Isy ny sampana hivarotra sakafo maivana isan-karazany. Ny VFL dia manomana sakafo atoandro atsika amin'ny fandraisana anjara 7,000 ariary. Efa azo raisina eny amin'ny kambana ny tapakila hatramin'ny rahapitso asabotsy 17 volana May atoandro. Dia ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Raiso tanteraka aminareo ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Mandihana Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.